eo an-tongotrao. Somalalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenareze somalalo izai ainuchalanao kahirote Betakawampuraya kuambitenenareze somalalo izahai ainuchalana kahirote nyavyamina itwecha betakawampuraya irote nyavyamina betakawampuraya. Falibetsika rakisy fa miditra lesona faharondray sika zao mandeha ny fotoana dia ary manomboka hianatra lesona faharondray tsika manomboka amin'ity sabata ity dia melony fotoana rehetra araka ny mahazatra andeha fampiarahaba dia hivavaka dia hanao lesona isika ao ary isa 2 3 manaona falita faona raha vo mahitanao manaonenao manahoana tompoko salama tsara ve efa eo daholo ve ny ankizy rehetra efa vonona nda ho aritsika amerina ny lesona tamin'ny heriny dia anoy lesona androany fa alohan'izay akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso vavaka sika Jesosy malalo misaotra anao zahay fa afaka anao lesona indray ampio zahay mba endry tsara dia ahay mpankatoa misaotra Jesosy eo fa amin'ny anaranao no ankatanay vavaka amen. Eny ary rakisy andeha ny averisika kely ny lesona tamin'ny lasa nanao namorona ina moa Andriamanitra tamin'ny andro fahenina namorona ny olona ohatrantsika vehivavy ohatranahy dia lehilahy koa no namboarin'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra hoe maro fara sy mihabetsah dia nebe debe ny olona dia rehefa nebe debe ny olona dia lasa naditra be lasa ny famono lasa masika lasa ratsy fanahy dia ozy Andriamanitra hoe tena tsy tiako izao ataon'ny olona izao fa andeha aringako daholo ataoko tsy misy daholo ireo olona fa jereo ane reto izy mifamono dia miady tsy tiako mihitsy fa andeha vonoko daholo fa tao anatin'izay olona rehetrarehetra izay dia nisy lehilahy anankiray Noa ny anarany tsara fanahy be mihitsy Noa io marina endry be dia ozy Andriamanitra tamin'ny Noa hoe Noa ave ianao ilazako zavatra fa misy zavatra anankiray ampanaoviko anao dia nampanamboarin'Andriamanitra zavatra tsara tarebe izay rak'izy i Noa mba tsy haringana ny olona rehetrarehetra amin'ny safodrano dia nasain'Andriamanitra namboatra an'io sambo fiara namboatra inona hoe sambo fiara i sambo fiara izany mandeha eny ambonin'ny drano dia tsy lena ny olona ao anatiny fa
mahay mipetraka tsara anaty sambo fiara dia niteny tamin'ny olona no aby hoe avimba ho namako andao ho namako anamboatra sambo fiara dia ozy izy ny olona hoe adala nga ity no aty dia inona tokoa raka izy tsisy nety niaraka taminao nanamboatra an'ilay sambo fiara ny olona fa ozy hoe adaladalina fa mbola tsy nisy an'izany orana izany mihitsy ny hatramin'izay tsisy ilana n'izany sambo fiara izany tsy kivyraka izy no fa nanamboatra n'ilay sambo fiara izy namboatra izy nalainy ny hazo dia nalainy ny tsofa dia nalainy ny zavatra fitaovana rehetrarehetra dia namboatra sambo fiara izy vita ilay sambo fiara tsara tarehy ilay sambo fiara nao io ilay sambo fiara dia toy izy atsika amin'ny heriny indray izany hoe natao inona io sambo fiara io zay ary ny lesona fa andeha aloha arany iverenantsika amin'izay ny lohatenin'ny lesona dia hoe ilay sambo lehibe any Noa averina lesona faharoa ilay sambo lehibe any Noa ny tsenjery ny famindrapon'i Jehova no iraiky mandrakizay averina ny famindrapon'i Jehova no iraiky mandrakizay eny ary zay zany ny lesitsika fa mbola tohizatsika indray amin'ny heriny hoe natao inona ilay sambo fiara ndahoarintsika efanao velomy satria vita ny lesitsika androany dia amin'ny heriny indray tia mifanao veloma tia mifanao veloma amin'ny heriny indray veloma tompoko dia amin'ny heriny indray ary amin'ny fofenao indray raha izy namako ny arabako anareo tsirairay avy tratry ity sabata mahafinaritra ity tonga eto isika hiaraka hiaino indray ny famintinana ny lohahevitra fahadimy izay manao hoe ny fiarovan'Andriamanitra ny fiarovan'Andriamanitra nanana andalateny izay natao tsy anjery isika nandritra iny eny aman'iny dia hitantsika tao amin'ny Salamo 119 andenga rahantsika mameriny ary aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iteran'i Jehova andaonga averina tsara ary aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iteran'i Jehova Salamo 119 eny tokoa raha izy namako miteran'Andriamanitra tokoa isika raha misaotra n'Andriamanitra tamin'ny fiarovany rehetra izay nataony ho atsika ary izany indrindra nge no ambarany ato anatin'ny tantarantsika androany ka dia manasanao hiaino am-pifaliana izany tantarantsika izany dahoary mba efa nahita toerana mety ny afiainana tsara ve ianao raha nanao fangalam-piery toerana izay tsy eritra retin'ny hafa fahitananao toerana toy izany no tadiavin'ny reniny Mosesy ana fiainana azy rakizy verevitra faraom-panjakany Egypta inona no ataontsika amin'ireto zanak'Israely ireto hoy izy tamin'ireo mpanolo-tsaina azy maro be tokoa izy ireo ary mahery sy matanjaka mety hanjanaka ny firenentsika mihitsy ireo ny fanarahana no ny farany fa amoaka didi ny Farao tsy maintsy ho vonoana ny zazalahy kely Israelita rehetra tsy tokony hitombo izy ireny fa mendrika no faty ny Faraonja ny Jokebeda sy Amirama rakizy tsy tia no faty mantsy ny zanany fa dia nanapa-kevitra izy ireo ka hanafina ilay zaza niezaka nanafina Mosesy tao an-trano izy ireo nandritry ny 3 volana tsy ela nefa dia efa mitabataba ity zazakely natahotra i Jokebeda fanjao hitany miaramila ny zanany apetratsika eny amin'ny renirano ity zaza ity hoy ange izy ataontsika ao anaty fiara kely zozoro voatemotra tity izy izay mety hitsingevana hijerijery azy eo akaiky eo ihany hoy Miriama zoko Mosesy tamin'izay rakizy ataoko azo antoka fa tsisy na inona hitranga amin'ny fiara dia indray andro ary i Jokebeda nitondra ny zanany tao anatin'ilay fiara kely ho any amin'ny rano teo amin'izay nisy zozorina niry tsara no nametrany azy imbetsaka mihitsy no nivavaka i Jokebeda rakizy tao anatin'ny andro iray mba
hiarovan'Andriamanitra amin'ny Mosesy. Indray andro tonga handro teo amin'ny renirano ny zanaka vavy ny mpanjaka. Hitan'ilay fiarakely fa ino no eo anaty zozoro io? Hoy izy tamin'ireo mpanompony. Mandehana laivo io ka eto ety amiko. Tsy ela dia tonga teo anatrehany ilay fiarakely, nosokafany ny sarony ka nojereny tao anatiny. Nanomboka nitomany ange Mosesy kely nitsika rak'izy ny zanaka vavy ny mpanjaka sady niteny hoe iray amin'ireo zaza Hebreo ty. Tsy avelako ho faty ity fa ho tazoniko ary ho tezaiko toy ny zanako mihitsy. Heny Miriam rak'izy ilay resaka. Nilomaina anatona ange i Miriam nanatona ilay zanaka vavy ny mpanjaka. Tianao ve raha hitadiavako vehivavy Hebreo taiza io zaza io ianao? Eny, mety tokoa izany hoy ny zanaka vavy ny mpanjaka. Niazakazaka nakandreniny ange Miriam. Nitsika ny zanaka vavy ny mpanjaka raha nahita ny Jokebeda tonga teo. Azafady, mba tezao ahy ity zaza ity fa alohako ny karamanao, hoy izy. Haniraka olona akazy aho rehefa lehibe izy. Fa aleoko izany rak'izy Jokebeda. Afaka hitazona ny zanany indray izy sady mbola hazo karama hitazana azy koa. Fa akakana izao hoy Miriam. Tena manana planina ho an'io zaza io mihitsy Andriamanitra ka. Eno i Jokebeda, hampianatra azy izay rehetra fantatsika momba n'ilay Andriamanitra ny lanitra isika. Tokony ho fantany izany mialohan'ny hipetrahany any amin'ny zanaka vavy ny mpanjaka. Navelany zanaka ny mpanjaka tany amin'ny Jokebeda rak'izy Mosesy hatramin'ny 12 taonany. Nandritra izany fotoana izany dia nampianatra Mosesy ny amin'Andriamanitra sy ny olona i Miriam sy Jokebeda. Tonga nefa ny fotoana tsy maintsy hifindrany any an-dapa amin'izay. Nianatra zavatra be dia be koa izy tany nefa tsy nanadino an'Andriamanitra velively. Rehefa feno 70 taona i Mosesy dia nahita ny Egiptiana niady amin'ny Israelita. Tezitra mafy izy noho izany ka dia novonoiny ange ilay Egiptiana niapitso. Nahita Israelita anankiroa niady indray izy. Nosarahany izy roa lahy ka nasainy tsatra tamin'ny ady. Nitodika tany aminy ireo ka nanao hoe hamono anay koa va ela? Natahotra rak'izy Mosesy. Zava-doza mantsy no vitany ary tsy maintsy hamono azy koa Farao noho izany. Dia lasa izy nandositra ny ala lavitra ny tany ka nakany Mediana. Na izany aza nefa niaraka tamin'ny hatrany ange Andriamanitra sady niaro azy. Nananasa manokana nakinina tamin'ny Mosesy tokoa rak'izy Andriamanitra. Nanomana amin'ny Mosesy amin'izay asa izany ny fotoana izay nolaliany tany anefitra. Mitsinjo ny maro toa anao koa Andriamanitra. Heverinao ve fa manana planina manokana ho amin'ny fiainanao tokoa izy? Manahoana daholo indray isika tanora zandriny ary? Anjarantsika indray izao. Lesona 5 no andeha ho averintsika sy ho fitiantsika indray. Rehefa nangetaheta i Jesosy. Izay ny lohatenintsika. Rehefa nangetaheta i Jesosy. Izao no toko 4 andeha 420 ny tsy anjery manao hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izay ny tsy anjerintsika. Minao fa nahay tsara daholo eny ary. Nafinaritra ny lesonantsika nandritra ny herinandro satria nieno nanaraka ny fifampiresahan'i Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana teo amin'ny fanjakany Jakoba isika. Efa niriany Jesosy mihitsy ny niandry an'ity vehivavy ity teo ary nasehony tamin'ilay hoe nangetaheta nitady rano izy satria hitantsika fa tiany Jesosy ho tapahana zany ny fomba fiainan'ny Jiosy sy ny Samaritana izay tsy mifanaraka. Tiany Jesosy aseho fa tsy izay mihitsy ny fiainana zany. Ary misy famonjena tiany Jesosy atao amin'ity vehivavy ity satria ory loatra izy. Rehefa niresaka tamin'i Jesosy dia gaga izy amin'ny maha hoe Jiosy Jesosy izy Samaritana ary tsy vitan'izay fa lehilahy Jesosy izy vehivavy izay tsy mba fomba fanao zany tamin'izany fotoana izany ny mifampiresaka. Kanefa Jesosy dia nandravana izay sakana izay. Ny valitenin'i Jesosy tamin'ity vehivavy ity dia nampiseho fa
mila famonjena ilay vehivavy ary tiany Jesosy ny amonjy azy. Nampahafantarin'i Jesosy azy ny zavatra tsy nety teo amin'ny fiainany ary tiany Jesosy handray ny famonjena izy. Nangetaeta ny fiankohofan'ity vehivavy ity ihany koa Jesosy. Ary izany koa no endrasan'i Jesosy amintsika. Tiany Jesosy ho iankohaka aminy amin'ny fomba tena izy isika tsirairay avy. Tsy ny toerana koa no tena zava-dehibe. Izay koa zany no tena lazain'ny lesona. Tsy hoe ny toerana ny zava-dehibe amin'i Jesosy, fa ilay isika manantona an' Jesosy, ilay isika miankohaka aminy amin'ny fo feno fitiavana no tena andrasan'i Jesosy izany. Ny afatra moa dia nanao tamintsika hoe naiza misy atsika dia afaka miankohaka amin'Andriamanitra amin'ny fanasy ny fahamarinana isika ho setry ny fitiavana. Nampianatra antsika izany ny lesona araka ny zavatra ny fampiresahan'i Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana, satria niresaka mahakasika ny toerana fiankohana zareo, dia nampianatra antsika izany ny lesona fa naiza misy atsika dia afaka miankohaka amin'i Jesosy isika, afaka midera an'Andriamanitra isika. Ary irian'Andriamanitra raha anana izay toe-tsaina tia midera an'Andriamanitra sy miankohaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, naiza na inona toe-javatra miseho. Tian'Andriamanitra mba iankohaka aminy sy idera azy mandrakariva isika. Ary aoka tsy ho adinontsika fa tiany Jesosy ny famonjena antsika. Mangetaeta n'izany famonjena antsika izany Jesosy, ary tena faly izy rehefa mandray an'izany isika. Izay indray koa ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Mino aho fa nitondra fanapahan-kevitra ho antsika izany, ka naiza misy atsika dia iankohaka sy idera an'Andriamanitra mandrakariva isika. Dia mahazo mandrakariva ary mianatra ny tenin'Andriamanitra, mandra-piona indray ary ny tanora zandriny rehetra. Finaritra indray miaraba ny tanora mantanto rehetra natratra izao fotoana izao. Amerina lesona fahadimy izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny isika, izay mitondra lohateny hoe mitombo amin'ny fahasoavana. Nisy anjery dia ndao irantsika mamerina amin'ny Kolosiana 2:4. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy ho tompo dia mandehana ho aminy araka izany koa. Averintsika indray mandeha. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy ho tompo dia mandehana ho aminy araka izany koa. Mialatsiny afa tsy afaka andetsony mihitsy ny zanakao. Toy ny varatra ny latsaka tao antsofiny ty reny anankiray izany tenin'ny dokotera izany. Io Ilma tokoa dia zazavavy kely tratra ny aretina polio ka tsy afaka nandeha ny tongony havia. Kanefa na izany ara dia resy lahatra ny reniny fa tsy maintsy mbola handeha ty zanany ty indray androany. Isan-kerinandro dia nentin'ny reniny tany amin'ny 20 kilometatra miala amin'ny tranony mba hiotra sy hianatra handeha indray io Ilma. Dia rehefa tao an-trano dia nanazatra azy an-trano ny reniny mba hahafahany mandeha sy ireo raita-po aminy. Dia namindra ihany Ilma ny farany. Ary rehefa feno 12 taona Ilma dia tsy mitondra bekitsony izy, ary nesorina ihany koa ny kiraro vy izay nentiny niaraka taminy fony izy mbola vao nianatra nandeha. Rehefa 12 taona izy dia afaka nandeha rery ary miaraka amin'ny namany any an-tsekoly. Kanefa teo dia nanana fanapahan-kevitra manokana Ilma hoe rehefa afaka nandeha ihany dia mihoatra noho ny mandeha no andeha ho ataoko. Dia nanomboka nanao fanazarantena niazakazaka Ilma. Tamin'izany fotoana izany Ilma dia zazavavy kely afro-amerikana, izany hoe mainty hoditra izany. Ka tamin'ny vanim-potoana ny ainana, izany hoe tamin'ny taona 1709 dia sarotra ho an'ireo mainty hoditra ny hiditra anatina fifaninanana satria mbola nisy ny fanavakavaham-bolokoditra tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy nahasakana ny Ilma nefa izany fa nikiry hatrany izy nanao ny ezaka isan'andro, nanao ny fanazarantena isan'andro miazakazaka ary nandray anjara tamin'ny lalao olimpika izy. Ka tamin'ny 21 taonany
dia nandeha namonjy lalao olimpika izay nandraisany anjara voalohany izy ka medaly alimo no nentinao tamin'izay fotoan'izay ary 4 taona tao aorianan'io dia mbola nandray anjara tamin'ny lalao olimpika ihany koa izy ka izy no vehivavy amerikanina voalohany nahazo medaly volamena 3 nandritra ny lalao olimpika izay natao tany Roma tamin'izay fotoana izay. Io Wilma izay no heverina fa tsy mahay mamindra, tsy afaka hamindra kanefa noho ny finoana izay nananany reniny sy ny ezaka izay natao dia nitombo tsikelikely ny fahafahany namindra ary afaka nahazo medaly volamena Wilma. Tiany tany ianao ary tanora mantoanto hoe amin'ny maha-kristianina anao. Mora ve sa sarotra izany hoe kristianina izany? Rehefa miresaka hoe kristianina dia mety mamaly ny tanora hoe be dia be ny zavatra tokony tandremina, zavatra tianao atao nefa tsy atao. Mety ho marina izany. Kanefa ny maha-kristianina dia sady mora ny sarotra. Mora satria ilainao ny mametraka amin'ny Jesosy fotsiny ny zavatra rehetra dia izy no manao ny ambony rehetra. Mety ho sarotra ihany koa satria toa maro tokoa ny zavatra takiana ao anatiny izany hazakazaka izay atao makany an-danitra izany. Kanefa ny tadio fa ao anatin'ilay hazakazaka dia mamola volanao Andriamanitra mba ho tonga olona izay averina indray tamin'ilay namoronany ianao. Raisiny amin'izao mahay ianao anao izao ianao satria tena tiany loatra ianao ka tsy avelany toetra amin'ny mampanota-nao. Ka noho izany no aniriny ianao mba hanolotra ny fonao ho azo manontolo mba hahafahany mamboatra anao. Tahaka ny Wilma dia teo mandrakariva ny reniny sy ny mpiray-tam-po aminy nanohana azy tamin'ny fahafahany mitsangana, fahafahany mandeha irery sy ny fahafahany hazakazaka. Dia toy izany koa ilay Andriamanitra. Io Andriamanitra io tianao loatra io, tsy mba mandasy izy, tsy mba miteny mahery aminao izy fa mikarakara anao mandrakariva izy ary vonina noana anao mandrakariva izy ary tsy hijanona izy raha tsy efa tratra ny tanjonao. Ny tsara indrindra azonao tratrarina no hanampiny ianao. Tsy mitaky ny anaovanao an'izany samy rery anefa izy fa eo foana izy manohana meny ianao isaky ny ray mandingana ny fanamasina mba hanampy anao amin'izany dianao izany, amin'izany hazakazaka makany an-danitra izany ary tsy manakinana amin'ny tsaratsara anao izy raha solavaka na lavo ianao. Eo akaikinao mihitsy izy ary manampy anao mba hijoro indray sy hampahery anao hatrany. Ny rariko ry tanora mantoanto dia samy tombo amin'ny fahasoavana tokoa ny tanora mantoanto rehetra ka androso amin'ny dingana maha-kristianina ary androso amin'ilay hazakazaka izay atao mba hahazoana ny fiainana mandrakizay. Dia samy tahin'Andriamanitra re. Dia faly miarabany zatovy namana rehetra indray amin'ity sabata ity, indrindra izao fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Kompatanina ho antsika rehetra izay afaka mijery amin'ny alalan'ny pejy Facebook ary fiarabana kosa amin'ny endrika sarika no atolotra ho antsika izay manaraka ny 914. Fikekeloky ny lehilahy endry lasa-dala iray. Izay ny lohateny izay hodiny antsika indray. Fikekeloky ny lehilahy endry lasa-dala anankiray. Nisy lehilahy endry zany dia lasa-dala dia niakeloko izy. Rehefa miresaka lehilahy endry moa zany dia tsy iza fa iza Solomona. Fa aika Solomona na dia nalaza tamin'ny fahendrena aza dia fantatra ihany koa fa tena nanao adalàna. Ilay isitona lesontsika mahakasika an'izany lohateny izany fa zao andeha ovakitsika aloha ny mpitoriteny toko fa 12 dia izao ny voalaza. Ary tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatandroanao, teny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miantra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Izay ny voalaza amin'ny Baiboly. Tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatandroanao. Amin'izao taonanao izao indrindra zany ny tokony ahatsiaro. Ahatsiaro ny mpanao anao isika. Dia ilay Andriamanitra mpamorona izany. Teny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miantra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Zany hoe ny fiainantsika ity zany dia izao isy andro mahory ange. Tsy misy zavatra hoe milamina zany foana fa
misy andro maory misy andro mampalahelo ka raha izany ihany no ety de ny tanora ianao de tsarovy ny mpanao anao. Ny olany Solomona lay lehilahy endry de zao nanadino an'le mpanao azy izy. Ary zay no olantsika ihany koa ry tanora namako, isaky ny manadino an'Andriamanitra isika de manao adalàna. Fa rehefa tena matsiaro an'Andriamanitra mandrakarivo sika tsy mahavita adalàna zany. Raha tsahivintsika kely ny tantara, i Solomona nge de tena niteny mihitsy ary ny haiko fa tsinitsinina ny fiainany, ny karazana adalàna ny ditra rehetra de tsy nisy zay tsy nataon'ny Solomona. Zany hoe raha misy karazana adalàna sy ditra zany tianao atao, mbola tsy nataonao, efa nataon'ny Solomona zany. De nanenina izy. Ary aveo izy de nibebaka ihany koa. Noho izany, lesona sy ny afatra ao antsika zany de ity hoe aza manandrakandrana adalàna. Fa manjary tratran'ny nenina isika sy ny hoe atakizay sy ny hoe indrisy. Impiry moa tsika rehefa miteny an'izany hoe takizay, tsy nampoziko sy ny sisa. Amin'ny ankapobeny nandramantsika le izy kanefa efa hitantsika hoe ratsy. Fa zao, rehefa hitantsika hoe tsy mety, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, adalàna de ajanony. Fa Solomona lay manam-pahendrena de fa nandalo an'izany. Ary ny zava-dehibe moa de hoe ny ekeloka lay lehilahy endry lasa dala. Ny ekeloka. Raha toa zany ianao tafalatsaka ao anatin'ny adalàna, fotoana mety zao, ekena eloka de rehefa miekeloka, zay le hoe fibebahana, de aza manao an'izany tsony. Zay a? Zay lo hevitritsika raha fitinina ary de mirariso ny tanora namako rehetra fifaliana lay Franco. Zay ry sia. Intontani de mandalo si misera navuku la nicazzi attaccano tena su ilumina la zaina fa tunga la faccia deisa una tovia zaina sono faccia intontani de mandalo si misera navuku la nicazzi attaccano tena su affariani lei non mani non suona della iaglia da nicani paradisa va uva si sei si tu lucu fenu hassa marambe marinazzi veni fuku saci chiuria non mangiare lei non mani non suona della iaglia da nicani paradisa va uva si sei si tu lucu fenu hassa marambe marinazzi veni fuku saci chiuria non mangiare. Tsikiti Fatima hateuna Jalmita haminashi Kuwa veji kwetu fona Naiza misiana Fanita niza vapona mujala Si uela ulevuna Ititani tsikiti Fatima hateuna Jalmita haminashi Kuwa veji kwetu fona Naiza misiana Fanita niza vapona mujala
mbola faly miarabantsika mpiaramianatra mahatoky amin'izao fotoana izao a manoa ny fiarah-mianatra isika ary eo amin'ny anjaran'ny lehibe indray tsika amin'izao fotoana izao. Ny lesona fahadimy no averintsika androany tadiditsika ve dia mitondra ny lohateny hoe mihira ny firahan'i Jehova any an-tany ny vahinena. Mihira ny firahan'i Jehova any an-tany ny vahinena. Izay le lesona fahadimy. Manana ny andininy fototra nataontsika tsenjery isika tamin'ny fianarana ity lesona fahadimy ity. Manao hoe nefa ho nataontsika ahoana ny fihira ny firahan'i Jehova tany an-tany ny vahinena. Salamo 7:1 andininy 4. Mialohan'ny anoizantsika ny fiarah-mianatra ary ankehitriny famerenana ny lesona, andehantsika hiaraka hivavaka. Rainay izay ny an-danitro misaotra anao izahay noho ny tombontsoa atolotra ao anay ary tsy tapaka izany fa dia nomenao anay isan'andro. Ankehitriny izay dia faly satria afaka miara-mamerina ny lesona fahadimy. Tompo malalo mamindraha fo mamelany elokay ary aoka ny fanahy no hitarika anay mba ho hainay ny tiana ho ampitaina aminay andraisana lesona hiatrehana ny ho avinay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay ny vavaka. Amen. Ny lesona fahadimy, mihira ny firahan'i Jehova any an-tany ny vahinena. Ny andininy fototra efa ny averintsika teo fa andao mba antitra anterina kely e. Ao amin'ny Salamo 7:1 andininy 4. Nefa ho nataontsika ahoana ny fihira ny firahan'i Jehova any an-tany ny vahinena. Fanontaniana izany andininy fototra izany a. Ary mitarika atsika ny amin'ny hoe tokony hihira ny firahan'i Jehova eny fa na dia amin'ny tany ny vahinena aza isika. Fa matetika ny finoana ara-baiboly no miteraka fisalasalana mampametra-panontaniana antsika kanefa mitondra toky sy fahazahoana antoka koa. Mila tsy ho zaka indraindray ny tsy fahazahoana antoka ny zavatra miafina mampitaintaina, indrindra eo anatrehan'ny faratsiana sy ny tao fanginan'Andriamanitra. Kanefa aoka tsy hisalasala ny amin'Andriamanitra sy ny toetrany be fitiavana sy marina ary mendrim-pitokina isika. Mety tsy azo antoka ny amin'ny ho avy ny mpanao salamo, nefa matetika izy ireo no mitodika amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy mandiso fanantenana sy ny fahatokiny. Ka mandritra n'izao famerenantsika ny lesona zao dia hovaliantsika ireto fanontaniana ireto. Nahoana Andriamanitra no mamela ny ota sy ny fahotana hisy? Ny Salamo 7:20 sy ny 7:20 no resantsika amin'izany. Ny faharoa dia hoe nahoana Andriamanitra no mamela ny tsy manan-tsiny hijaly? Salamo 7:20 no resantsika ao anatin'izany. Fanontaniana manaraka dia hoe nahoana ny tsy faranan'Andriamanitra izao fahorintsika izao? Salamo 7:20 no resantsika ao anatin'izany. Ny manaraka dia hoe tsy ho tanteraka ve ny teny fikasana ao amin'ny soratra masina? Ny Salamo 7:70 no resantsika ao anatin'izany. Ary fanontaniana farany no resantsika rehefa aveo dia hoe nahoana no ambinina ny ratsy fanahy? Ny Salamo 7:30 sy ny Salamo 7:70 no resantsika ao anatin'izany. Koa manasanao ary anaraka hiaraka amerina ary ahita ny valiny ilay fanontaniana voalohany manao hoe nahoana Andriamanitra no mamela ny ota sy ny fahorintsika hisy? Nahoana no misy? Nahoana no mbola avelany hisy ny fahorintsika, ny ota? Ao amin'ny Salamo 7:70 dia izao no fanambarana. Nahoana ny jentilisa no hanao hoe aiza izay Andriamanina? Aoka ho fantatra amin'ny jentilisa eo amin'ny masonay ny famaliana ny ranony mpanomponao izay nalatsaka. Salamo 7:70 andininy 10. Rehefa nandrava ny tempoly sy nanafoana ny Jerosalema Nebokadnezara mpanjaka
mpanjaka amin'ny babilôna dia very hevitra tanteraka ny vahoaka an'Andriamanitra, very hevitra izy ary misy fanontaniana mipetraka manao hoe mandra-pahoviana no amelan'Andriamanitra ny fahoriana isy, mandra-pahoviana ny fandresen'ny ratsy fanahy, mandra-pahoviana no anamavona ny anaran'Andriamanitra, mandra-pahoviana no tsy amelan'ny eloka, mandra-pahoviana no hangina Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 7:70 no ahitantsika an'izany fanontaniana rehetrarehetra zany. Tô mipetraka izany fanontaniana izany satria ohatran'ny hoe avelan'Andriamanitra iseho ireo fahoriana sy ireo ota izay misy. Raha lany ny vahoaka an'Andriamanitra, aiza izay voninahitry ny anaran'Andriamanitra? Fa ny any vahaolana hita ary hita amin'ny mpanao salamo dia ny hamalian'Andriamanitra ny olony sy hanginany ary handringanany ny fahavalony toy ny nataony tamin'ny lasa. Izay ny vahaolana hita hoe efa nisy zavatra niseho nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, ka inona ny tokony ho jerentsika, inona ny tokony ho atsaintsika? Fantany fa ny fahotana no nahatonga azy ireo tamin'izao toe-javatra izao, ka niangavy an'Andriamanitra izy mba hiaino, hahatsiaro ny fanekeny, hamela eloka, hanala ny fahoriany ary hiasa ho an'ny vahoakany. Rehefa mamaky ny Salamo 7:70 sika, na dia betsaka ary ireo toe-javatra mampahory dia tsapan'izy ireo fa vokatry ny fahotana. Ary hita amin'ny mpanao salamo zany fa ny vokatry ny fahotana no nahatonga ny toe-javatra nisy, ka dia ny hoe niangavy an'Andriamanitra mba hiaino, hahatsiaro ny fanekeny, hamela eloka, hanala ny fahoriana ary hiasa ho an'ny vahoakany, izay no faniriany ireto zanak'Andriamanitra ireto. Ary hitan'ny mpanao salamo izany zavatra izany, ka dia niaina araka izany izy, na dia mbola eo aza ny fahotana, mbola eo aza ny fahoriana. Ny fanontaniana faharoa izay hovalitsika indray dia hoe nahoana Andriamanitra no mamela ny tsy manatsiny hijaly? Firifiry koa isika no manana izany fanontaniana izany ankehitriny, satria maro ireo mijaly, maro ireo tsy manatsiny mijaly. Ao amin'ny Salamo 8:7 dia izao no fanambarana: fa diboka ny fahoriana ny fanahiko ary ny haiko manakaiky ny fiaina tsy hita. Efa madiva ho faty mihitsy, efa reraka. Ny olona tia an'Andriamanitra sy tia hanompo azy dia azo antenaina ho afaka amin'ny ratsy, satria nahoana? Arovan'Andriamanitra. Saingy ny zavatra misy dia zao, mijaly toy ny olon rehetra ihany ireo marina, mijaly. Marary ny mpanao salamo, miandry fahafatesana ny mpanao salamo, ary tsy azo ny hoe nahoana Andriamanitra no tsy mamaly. Ao amin'ny Salamo 8:7 dia hitantsika izany, 7-7 dia hoe nahoana Andriamanitra no tsy mamaly nefa fijaliana no iaina ny reto zanany ireto. Toa miampangan'Andriamanitra mihitsy aza, hoe antony ny aretina sy ny fanaintarana misy no zavatra hita, araka ny hita ao amin'ny Salamo 8:7, raha vaketsika 9 ka hatramin'ny 9, ny 9 ka hatramin'ny 10, ohatran'ny te hampangan'Andriamanitra. Fa tsy voalaza ao amin'ny Salamo 8:7 ny fahotana mety ho nahatonga ny aretina. Raha ny marina, ny fahoriana araka ny nitranga matetika amin'ny fahoriantsika dia tsy avy amin'ny fahotana na ny fahotany manokana ihany, tsy ny an'ny tenako ihany, fa mety ny avy any ivelany ihany koa. Izany zava-misy izany no mahatonga ny fahoriana ho sarotra takarina, tsy hay azavaina, satria aika tsy zavatra nataoko ihany, fa ny zavatra misy amin'ny tontolo manodidina koa dia mitondra fahoriana ho an'ny eny fa na dia ho an'ny marina aza. Tokana vahaolana. Inona ny vahaolana? Mitaraina amin'ilay
mifeny zavatra rehetra ary miandry azy hiasa amin'ny fotoana mety indrindra. Salamo 8:20 voalohany sy ny faharoa. Le fanontaniana fahatelo, nahoana no tsy faranan'Andriamanitra izao fahorintsika izao? Inona no antony? Ao amin'ny Salamo 7:17 dia izao ny fanambarana. Sasatry ny mitaraina aho, maimay ny tendako, pahana ny masoko raha miandry an'Andriamanitra aho. Sasatra, maina mihitsy fa eo am-piandrasana dia pahana mihitsy aza ny maso. Aiza ihany? Nahoana tsy faranan'Andriamanitra zao fahoriana misy ankehitriny izao? Toy ny ahoana ny fahatsapan'ny mpanao salamo ny fanalaviran'Andriamanitra? Andao ny ampahajerentsika ao amin'ny Salamo 2:20 andeny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia izao no fahitany azy hoe toy ny dira tsy mahita rano sotroina, maina, mipopopopo mitady. Ao amin'ny Salamo 2:2 ka hatramin'ny fahaefatra, mahatsiaro ory, marary, tsy manam-paniriana ny ho velona mihitsy. Izay ny fahitana ny mpanao salamo. Ao amin'ny Salamo 2:1 andeny ny 9 sy ny 7, mahatsiaro toy ny vorona ny nefitra, ny sama, ny vorondolo, mitokana any nefitra any ary any tamin'ny foana any. Ao amin'ny Salamo 7:20 voalohany ka hatramin'ny fahatelo, mahatsiaro rendrika anaty fotaka, tsy misy ifaharana mihitsy, fa dia ao rery, revo ao anaty fotaka ao. Tsy hita Andriamanitra, ohatran'ny lavitra Andriamanitra, hitaraina na hanampy. Fa ahoana kosa ny fihetsika eo manoloana ny toa tsy firay an'Andriamanitra eo amin'le toe-java-misy? Inona ny fihetsika izay tokony ho fihetsiky ny tsirairay avy? Na dia izany aza ny toe-javatra misy, na dia toa tsy miaino ary Andriamanitra, na dia toa tsy mandre aza ny fahitantsika an'Andriamanitra, dia izao tsy manginy izy fa manohy mivavaka. Ny olona anankiray dia manohy mivavaka, na dia ao anatin'izany fitokanana izany aza, manohy mivavaka. Salamo 7:20 andeny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ahitantsika. Andeny 7:20 no ahitantsika an'izany. Ary na dia ao anatin'izany toe-javatra izany aza, dia ny tokony atao mandeha ny tena, na dia toa tsapa fa ohatran'ny tsy miaino aza Andriamanitra, ohatran'ny tsy mahita aza Andriamanitra. Dia izao mandeha ny tena. Salamo 7:20 andeny 5 sy 6. Dia izao koa no azo atao Salamo 7:20 andeny 7 sy ny 7. Dia izao mamboraka ny fitiavany amin'Andriamanitra. Zany hoe tao tsapa mihitsy fa Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra miaino, na dia ao anatin'izao toerana izao aza no misy dia lazaina ny hatsaran'Andriamanitra. Ary misy anankiray ihany koa amin'ny Salamo 7:20 andeny 7:30 andeny 4:30 ka hatramin'ny 4:30, matoky fa tsy angina mandrakizay akory Andriamanitra. Asehon'ny salamo fa tsy maintsy tohizana ny fifandraisana amin'Andriamanitra na inona toe-javatra mitranga. Ka izao azakivy fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanterahany. Ohatran'ny mangina Andriamanitra, ohatran'ny tsy te hiaino Andriamanitra, nefa hain'Andriamanitra ny manatanteraka. Azadino fa nitantana ny zanak'Israely Andriamanitra nivoaka ny tany Ezipta, namakivaky ny efitra, nandalo ranomasina mena, maina ny tany no fitantanan'Andriamanitra. Ary rehefa manohy mivavaka tsika dia tsapantsika Andriamanitra mitantana atsika, ary izy no mitrotro atsika ary mandeha tsy dia tongotra tsika no hita fa ny dia tongotra Andriamanitra no hita. Ka izao na dia tsy miariary azy izany fitantanana izany dia hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Azakivy na dia tao ambinina aza ny ratsy fanahy, fa ny ratsy fanahy dia tsy maintsy mandrakariva, tsy maintsy hiatra amin'ny safidiny. Fa ianao kosa dia matoky an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra, ary aoka
amme azy ampiseho azy nyfatokina izany ianao azadino fa amin'ny hevitra masina indrindra dia mikarakaratsika Andriamanitra mikarakaratsika izy ary ny farany na de eo aza fahoriana de fanafahana sy famonjena tsy maintsy mijery any amin'ny maso lavitra mihitsika mahita hoe manaona amin'ny farany fa anratsy fanahy tsy maintsy hiatra aminy valiny ho atsika kosa de tsy maintsy azo ny fandresena lehibe ny famindram-pon'ny tompo amintsika tsy andao na afoy izy tsy andao na mahafoy izay matoky azy na ovinanaoviana Andriamanitra raha nadahiko sy raha vaviko ianareo izay mahatsapa fa miditra amin'ny lalana maizina ary toy ny ireo babo tany Babilôna izay tsy maintsy hanatona ny lokangany eo amin'ny hazo malahelo dia aoka isika hanao fiaikana hira-mpifaliana mety iteny ianao hoe ahoana no ahafahako mihira nefa ao anatin'ny fahamaizina ao manoloana ary vesatry ny alahelo sy ny fahoriana ny fanahiko rehefa mitondra ny fitalaontsika eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavana isika dia aoka tsy hoadinotsika koa ny manolotra hira mpakasitrahana ny fiainana mandrakizay an'ny mpamonjy atsika dia manome antony tsy tapaka ho antsika hanehoana fankasitrahana sy fiderana maniry ny anana fahatsiarovana lalany amin'ny ranomaso rehetra izay nofafan'ny tompo tamin'ny masotsika isika ny fanaintainana rehetra nampitoniny ny fanahiana rehetra nalany ny tahotra rehetra nesoriny izay rehetra ny ilaina nomeny ny famindram-po rehetra natosany ho antsika ary mampatanjaka atsika amin'izay rehetra eo an'lohantsika mandrakariva ny toy ny fivavahantsika ho Andriamanitra netahintsika mba hira firahany fankasitrahan'Andriamanitra na dia ao anatin'ny tontolo manahirana aza eo mpamaranana dia manasatsika mba anatanteraka ny fanatitra izay anoanana ny asa maneran-tany ahafahantsika mitory ny filazantsara mampafantatra amin'izao tontolo izao koa fa dia mikarakara azy ireo Andriamanitra ary manomana fiainana mandrakizay ho azy ireo ndeha ianao ny fanatitra isika. Iaraka ivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro misaotra anao izahay fa afaka nanantanteraka ny famerenana ny lesona tamin'ity androany ity. Na dia tao sarotra aza ny fiainana manoloana anay, ny tontolo misy anay, dia ianao dia mameteny fikasana, mamelombelona anay tsirairay avy. Ampio izahay mba hanana fahasahiana, hanantanteraka hira fankasitrahana anao, hira fiderana anao, fanomezam-boninahitra anao, ka azo antoka ny hoavinay tsirairay avy. Dia manateny izahay fa omba ihany koa ny fanatitra izay natao ianao ary anoana ny asa tokoa izany ho fampafantarana izao tontolo izao ny famonjena efa nomanao any tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Mianatra eo an-tongotrao